Qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Zioantsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao anatin'ny matoan-datsoratra iboaza razanatsoa anatin'ny fampalalam-baovao ny tsy fanatanterahana ny asa izay nampanantenainy ny mpitondra ny vahoaka mitotongana ny fiainam-pirenena isan'ny antony nampijoro ny antoko malagasy miara-miainga ho mpanohatra izany. Nisitra mpikambana amin'ny gouvernemanta no nasaina ny antso ireo solombavam-bahoaka anohana ny fitondrana rajonarym-mampianina taoriany ny fanambarany ny antoko malagasy miara-miainga fampanohatra tsy manaiky ny mahafilohan'ny vondrona parlementera miaradia amin'ny malagasy miara-miainga ny solombavam-bahoaka Solaimanina Mahamoud ny solombavam-bahoaka Milavonjy Filobera izay efa noesorina tamin'ny toeran'io noho ny tsy fanajany ny fitsipika sy ny vina ny vondrona parlementera VPM MMM. Mitoetra ny fitaraina amin'ny mpianatra sy ndray aman-dren'ny mpianatra malagasy mandrato fianarana ny Chine. Mbola maro amin'ireo mpianatra no ananan'ny oniversite vola na efa tavaverina eto an-tanindrazana aza. Tsy misy tamberina ndraikitra ataon'ny mpitondra amin'ny vahoaka raha ny faharatsiany ny lalana eto Madagasikara no jerena. Mitaraina avokoa ny faritra rehetra, indrindra amin'izao ankatoky ny fahavaratra izao. Any ivelany, mihamafatra ny ady any Irak ka manoloana ny fakan'ny tafika irakianina ny Mosul eo ampelantanan'ireo jihadista ny toerana. Mitomba hatrany ireo mpitsopinenana any Irak ka manoloana izany. Misy 12 ireo sivily no maty nandritra ny fidarofana bomba tany atsimon'ny Mosul ary ahitana polisy iray tao anatin'izany. Efa tonga ny TV LED 3D ika farany ao magasin Baolay. TV LED Trangonga dia manaraka ny teknôlôjia avo lenta. Ny kalitaony sady dia efa Full HD amin'ilay wia ary ny feu dia tena raitra. J'aime. Tsy manatsara ny endriny toujours meilleur ao a. Sady fisaka ny maivana sy mba toerana azo apetaka amin'ny rindrina. Misy HDMI, VGA, USB. Ao amin'ny Baolay irery ihany no hitanao io TV LED Trangonga io. Baolay ny tsara drany. Bonjour. Bonjour. Iti Miss Fanala eta watika tap na lebe na zaza. Jus en poudre amat sachet, tanga riche en vitamine C. Bonjour. 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 Mapatanzaka, zem suka samba samba ta. Bonjour. Bonjour na rewe. Bonjour. Bonjour. Maru karazanga gu amnas, sara lota zanga lamnas. Jitika diabe. Bonjour. Tsara kosa izy zany, ino io loko io azafady? Primokat io ramsa. Aiza no aza ahitana an'io? Ahitana azy daholo ny quincaillerie rehetra izay mahazatra anao. Sura mihitsy, amin'ilay lavako azy. Merci e! Hono misy an'le Primokat io ato aminareo? Ie, misy ka. Amin'ilay inona ny tindra amsi? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsy. Misy sady misy amin'ilay eto amin'ny vitsara io. Sady mora le izy. Misy peinture à loko les Primokat hein. Exigez la gamme de peinture Primokat chez votre revendeur habituel. Primokat, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Sainto, l'eau bio, boisson officielle du 16e sommet de la francophonie Antananarive 2016.
Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Santo. Santo, l'eau bio, boisson officielle du 16e sommet de la francophonie Antananarivo 2016. Mahaliana anao ity bijouterie mividy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie Sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 ampita central hôtel na ihany koa amin'ny building complexe Sapeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny arébus Sapeflo ampita ny fiangonana azadinona ny mitondra kara-panondro galerie Sivy tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe Sapeflo téléphone 033 79 830 63. Faly miarabanao izay manaraka ny fahita lavitra koa amin'izao hariva izao manasanao naraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika tsy manatanteraka ny asa izay namparitana ny vahoaka ny mpitondra mitotongana ny fiainam-pirenena. Izay no antony mampijoro ny antoko malagasy miara-miainga ho mpanohatra izany. Voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana ny fanoherana ary misy ny fehezan-dalàna misahana izany. Asa raha naraka izany indray ny mpitondra izay variana amin'ny katsikajy politika tsy mazava ny andindininy izany arahinao anatin'ny matoan-dahatsoratra Boaza Razanatsoa. Telo taona latsaka roa volana izao ny fitondrana Rajaonary Mapianina. Hatramin'izay tsy nisy nijoro tamin'ny fomba ofisialy ho mpanohitra ny antoko sy ny vondrona politika. Ny antony nandalo tetezamita ny firenena nandritra ny 5 taona, mila filaminana sy fitoniana ny firenena, mila avela miasa malalaka mpitondra vaovao. Natao anjorom-bala ny ampipo noho ny fitiavan-tanindrazana na dia tsy tamin'ny fomba demokratika no nahalan'ny filoha. Tamin'ny ankapobeny nampiseho fahendreny ireo mpifanandrina taminy. Nanaiky ny telo na ny valim-pifidianana, navela ny asa malalaka mpitondra, nandrasana hoe anala ny firenena sy ny vahoaka amin'ny fahantrana misy azy amin'izao fotoana izao. Kely sisa izao dia ho feno 3 taona ny fitondrana, saingy tsy misy fiatsarana ary miaratsy andro aman'alina ny toe-piainan'ny malagasy. Ny tsy fandriam-pahalemana vahoaka sy ny tsy fitandrona ny fanana ny miaratsy, ny fahefana mpanatanteraka ny feno fahefana mpanao lalàna sy ny fitsarana, ny lalàna miaratsy manerana ny nosy, ny tsy fanjari-tsakafo efa mampimemena ny firenena mikambana, mihamahazovana ny kolikoly. Mitotongana ny fiainam-pirenena ary tsy afaka ny tazapotsiny izany antoko malagasy miara-miainga. Tsy nety ny fiara-miasa tamin'ny fitondrana tany am-piandohana, tsy ny haino ary tsy nandray sosikevitra entina narenana ny firenena ary ampiadanana ny vahoaka ny mpitondra, dia izao nijoro tamin'ny fomba ofisialy izao fa mpanohatra. Tsy didinidina nefa izany fanambarana ho mpanohatra izany, fa fanapa-kevitry ny mpikambana ary nandalo ny rafitra faratapon'ny antoko, ny Kongresy Nasionaly. Taratry ny fanajana ny rafitra, ny lalàna ifampifehezana ary ny mpikambana rehetra izany. Miainga avy ao amin'ny antoko ny fanajana ny demokrasia sy ady hevitra demokratika. Ny fijoroana fomba ofisialy ho mpanohatra dia hitondra aina vaovao amin'ny fampiarana sy ny fanajana ny demokrasia eto Madagasikara. Voalohany dia ho fantatra mazava, indrindra ny anivon'ny antenimieram-pirenena ireo solombavam-bahoaka mpanohatra ny fitondrana etsy andaniny, ny mpanohana ny fitondrana etsy ankilany. Ho fantatra mazava amin'izay ireo solombavam-bahoaka ny todi-damosina ny antoko politika nahalany azy tany am-piandohana, ka lasa manohana ny fitondrana izao indray. Ny faharoa dia hisy amin'izay ny ady hevitra demokratika eo amin'ny mpanohana sy ny mpanohatra fitondrana, indrindra ao amin'ny antenimieram-pirenena. Fahatelo dia misy amin'izay ny arofanina ho an'ny fitondrana mba tsy hitondra ny firenena makanikady, izany hoe misy ny sosikevitra hafa entin'ny mpanohatra fa tsy ambeti-tenin'ny mpitondra ihany no ampahafantarana ny vahoaka. Lalana iray ahafahan'ny mpitondra manaja ny demokrasia ny fanomezana lanja siasana ny fanoherana eto Madagasikara, izay voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana sy ny fehezan-dalàna misahana ny fanoherana sy ny antoko mpanohatra. Ary efa namoahana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fanapa-kevitra fa ny antenimera no sehatra tokony hisehoana izany fanoherana izany. Asa rasahana tanteraka izany hatramin'ny farany indray izy ireo, fa tsy variana amin'ny kajikajy politika any ambadika any.
eo amin'ny lafiny politika izay hatrany ministra mpikambana ao anatin'ny gouvernementa no nasaina ny antso ireo solombavambahoaka nohona ny fitondrana rajonary mampianina tao aorian'ny fanambarany antoko malagasy miara-miainga fampanohatra nampiseho ampabe-maso izy ireo androany tao amin'ny Colbert nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety hitanana mafilarana ny mpanohana ny fitondrana ireo solombavambahoaka izay efa nametraka ny fitsipapikisana ho an'ny filohan'ny republika sy ny prime ministre tranga izay efa hita fa tsy mitondra ny firenena makany amin'ny fahamarinatoerana politika ny firenena Fezo Rafaly. Taorian'ny fanambarana nataon'ny antoko malagasy miara-miainga fampanohitra manara-dalàna ny sabotsy lasa teo namondrona ireo solombavambahoaka sy olona ary manam-pahefana mora lemen'ny malety ny fitondrana androany anamafy ny sezany. Ireo olona zatra mpamadika palitao sy tsy mitady afa-tsy ny tombotsony ny tena resy lahatra amin'ny fanohanana ity fitondrana mambotro firenena ity. Ny ministra Jean-Jacques Rabenirina solombavambahoaka MMM teo aloha no anisan'ny nitarika ity vovonana ity. Eo ihany koa ireo anatin'ny vondrona parlementaire malagasy miara-miainga sy ny ministra Amperinaza hafa. Raha ny fanazavana ny ministra Maranty Jean de Dieu mampara ny vadika no mitaona ireo parlementaire anohana ny fitondrana. Fisehoana ao maro anisa sy mahenika ny Madagasikara hiaro ny filoham-pirenena sy ny tombotsony no ataon'izy ireo tanjona. Moa da tarity président Maranty zany izy mitarika anay amin'ny fanatanterahana zay décision politique rehetra da ekenay zay raiky zay faharoy amin'ny fanohanana ny président ny république dia toagnanay hatramin'ny farany tinasongadina dia représentativité nationale zay ananan'ity fiasankina ho fampampisaona ny tanindrazana ity. Raha ilaza antsika hoe dia tena anatin'ny fahasambarana ny malagasy tsy marina zany. Fa kosa dia lazaina fa tsy androany any anga misy azany olona zany tsy tamin'ny fitondrana ty ihany fa zavatra efa misy teo fa nilovay ty fitondrana ty. Dia olom-boafidy no mivondrona ao anatin'le plateforme famometana amin'izay vondrona politika rehetra ny asa verina ny antoko politika hafa zay manohana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao ity plateforme ity isin'ny tena sehatra anankiray goavana manohana ny filoham-pirenena amin'izao fotoan'izao. Ireo olona manohana ny fitondrana ankehitriny ireo ihany koa no anisan'ny nanambara tany am-piandohana fa tsy manara-dalàna ity fitondrana ity na ny filoham-pirenena sady isan'ireo tompon'antoka tamin'ny fitsipaham-pitokisana natao tamin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre. Saingy toy ny taon-dasa tsitsarony zany ankehitriny ny HCC no anipazan'izy ireo ny baolina manoloana ny fiovaovan'ny ny fironana ara-politikany. Hoe nagitsakitsaka ny laza fa hoe nagitsakitsaka ny lalam-panorenana ny filoham-pirenena ka mazava angambany fa tany-tandalany isika namonjy ny rehefa nanao an'izay fiampangana zay tokoa ny lazan'izay dia nalefa teo misehatry ny ambaratonga mpitsarana manana ny fahefana mitsaran'izay zay ambaratonga mpahefana zay ny laza fa tsy nisy ny fandikana lalam-panorenana manaja lalàna izahay mananja ny fahefana misy zahay dia manaiky fa tsy nisy zany ny fandikana lalam-panorenana. Ny zava-misy ireo nanohitra ny filoham-pirenena sy saika nanongana azy ihany no lasa mpanohana azy ankehitriny toe-javatra izay tsy fahita maneran-tany. Ireo nanala ny prime ministre Kolo Roger ihany no nanolotra ny prime ministre Jean Ravelinarivo ary ireo ihany koa no nanala azy ka nanolotra ny prime ministre Mahafaly izay tsy nipoitra avy amin'ny maro anisa any amin'ny antenimieram-pirenena. Mampametra-panontaniana araka izany ny hoe mendrim-pitokisana ve ireo olona ireo na ny vovonana entiny na ihany koa ny gouvernemanta izay arovany. Tsy manana solombavambahoaka voafidy tamin'ny anaran'ny antokony ny HVM tranga izay efa namariny ny loha olona Rina Andrimandavy nandritra ny fandarana kitsipo teto amin'ny Kolo TV. Anika ny malety hatrany no atao laharam-pameana andresen-dahatra ireo solombavambahoaka tsy mijoro amin'ny foto-kevitra nahalany azy tsy manaja ny antokona nolotra azy ary mora mivadika noho ny vola sy ny tombontsoa manokana manoloana ny tsy fisian'ny fanjakana tan-dalàna. Izay hatrany no antony nangatahan'ny antoko politika maro ny anatanterahana ny fifidianana mialohan'ny fotoana.
eo amin'ny lafiny toe-karena afen'ny mpitantana eo anivon'ny jirama ny ministra tompona andraikitra ny olana misy ao amin'ny orinasam-panjakan'io miriary ny mpitantana satria ny filoha-pirenena no nametraka azy tamin'ny toeran'io ary fantany fa tsy manana fahefana ny analazy ny ministra mpisolo-toerana ny vahoaka trano mibaby ny voka-dratsy ny fitantanana tsy manara-dalàna ao amin'ny orinasam-panjakan'io fanadiadiana. Raha miady dia azo lazaina fa miady rery ny ministra mpisolo-toerana ny ministra ny angovo ny jeneraly Ravelarson Herlanto ny amin'ny fitantanana ny orinasa jirama. Mandeha irery ary mamahandalitra ireo mpitantana ny orinasam-panjakana io raha ny tatitra voaray. Izay no mipotra raha nampiantso fivoriana tampoka ireo tompona andraikitra ao amin'ny jirama ny ministra mpisolo-toerana omaly. Ohatra azo ambara ny voaka nandritra io fivoriana io ny tranga iray tany Tomasina tapaka ny jiro tany an-toerana. Nangataka fanazavana ny ministra tompona andraikitra fa simban'ny transformateur no nolazaina taminy. Rehefa nidina tany an-toerana nefa ity farany dia hita fa tariby tapaka no natonga ny fahatapahany. Inona no antony nanafenana ny tena marina? Avela ao anaty aizina ve ny mpanjifa ao Tomasina ka tsy lara-pamehana ny fanamboarana ny simba? Iza no mahazo tombotsoa amin'izany fahatapahan-jiro izany? Hita sy voaporofo fa mirihary irery ny tompona andraikitra voalohany amin'ny orinasam-panjakana io. Tsy misy vokatra enjehana na tanjona tratrarina fa manao izay tiany atao ireo mpitantana. Na mandeha na tapaka ny jiro dia mahazo toko fa ho avy hatrany ny tombotsoa rehetra avy amin'izay nanendry azy, avy amin'ny andraikitra sahanina ary avy amin'ny mpiara-miombona antoka rehetra amin'ny alalan'ny fifanarahana tsy mari-potitra izay hitan'ilay audit no tanterahana tamin'ny orinasam-panjakana io izay efa nampahafantarina teto amin'ny fahitalavitry ny kono. Fantatry ny tompona andraikitra ao amin'ny jirama fa tsy manana fahefana ny andiso na anala azy ny ministra mpisolo-toerana ka afaka hanao izay tiany atao izy ary mieritreritra ve izy fa manana taberna andraikitra amin'ny filoha izay nanendry azy ka afaka ny amahandalitra hatrany ny lehibe ny mivantana sy ny mpanjifa fanontaniana mipetraka ho an'ny mpanara-baovao. Araka ny voalaza tao anatin'ny lohatenim-baovao fampivoarana sy fampandrosoana tsy misy taberna andraikitra ataon'ny mpitondra amin'ny vahoaka raha ny faratsian'ny lalana eto Madagasikara no jerena. Midaraina avokoa ny faritra rehetra indrindra amin'izao akatiky ny fahavaratra izao. Fanadadiany Gaeton Andriatsilavo. Iray amin'ireo tanàna manan-karena ny amin'ny faritra Sofia ny distrikan'ny Bealanana. Lemaka ary mamokatra ny tany. Mamelona ny faritany ny Mahajanga. Hatreto nefa tsy misy fanamboarana ny lalana, tsy misy na dia kominina iray amin'ireo 20 aty an-toerana no ahitana lalana tsara. Manofa moto rehefa mahitany, mandeha tongotra kosa rehefa fahavaratra. Lalana aloha tegna misy vokatra be zegny amin'ny antinianana. Resaka vary, lavany, fa ny vary tsy voaboaka noho ny faratsian'ny lalana. Tsy afaka manao ninina zahay. Izy eo zegny zahay maire zegny koa fa tsara zegny mandeha ongotra. Ary mentany zeky magnaloka sy motona. Zahay tsisy vola, subvention tsy heta misy. Sarotra ny ahitana fampivoarana sy fampandrosoana ny an-toerana raha tsy vita ny lalana. Mampitaraina ny mponina avokoa ny zavatra ilaina amin'ny andavanandro. Ohatra amin'izany ny siramamy, ny sira, ny menaka, indrindra fa ny solika. Tetek kapoaka ny tondrasana gazoal makady satria tsisy zavatra afaka na ny sterna tian'ilay tompony aza tsy omeny. Mandoro istorina ny vahoaka saingy tsy misy tamberim-bidy miverina amin'izy ireo. Hoy ny solombavambahoaka voafidy tao Bealanana, vola haingo Marie Thérèse. Ny distrika toerana mamokatra arabary, tongolo, tsaramaso nefa mijaly amin'ny famoaham-bokatra. Ary isan'ny mpandoha restorana betsaka ato amin'ny faritra Sofia nefa tsy misy tamberim-bidy miverina aty amin'ny distrikany Bealana. Fanontaniana mipetraka manoloana izany ny hoe nakaiza avokoa ireny vola alaina amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny restorana ireny. Nakaiza ny vola alohan'ny mpanjifa, alaina isaky ny mividy solika eny amin'ny tompon-dasantsy. Inona ny taberna andraikitra ataon'ny mpitondra ahafana manampy ny vahoaka amin'ny alalan'ny fametrahana foto-drafitrasa. Ho avy izao ny fahavaratra, hiditra amin'ny fahasairanana iainany isan-taona rehefa vanim-potoana tahaka izao ny mponina any an-toerana. Andrasantsika ny vaovao ny fandraisantsika ny vahiny amin'ity sabotsy ariva ity dia tsisa fahitahina Randriarimanana izay tafakatra tamin'ny dingana famaranana tamin'ny fifananana Anjisa Price 2024 ary nahazo ny loka voalohany sy miarabanao tahiny tonga soa eto amin'ny Cool TV nanahoana ary ny fiatrianan'izay dingana famaranana tany Afrika Atsimo izay. Miarabanao dia miaraban'ny mpanaraka rehetra.
ny zavatra ny hitako tany nafinaritra ny tany fa nanantena ny azo voalohany ihany aho hoe satria fatapatatry daholo zavatra nataon'ny mpifaninana amiko dia nanantena hoe mety ho zany voalohany anefa ny teo ihany ny tebiteby tonga nefa ny final nytononona avy any amin'ny farala izy mifatelo ny tononona voaloha dia ny nantany mpandika teniko izy lasa noa zany voalohany dia ozy izy hoe izy ny farany dia nefa gaga ny oraka daholo le olona tany arina sy ny mpijery rehetra dia hoe izy eo amin'ny farany dia ioraka daholo ny olona dia nandeha indray ny faharoa hoe iahe avy any Sénégal le teo avy any Côte d'Ivoire le fatelo dia hoe izy hoa zany fa firy mantsy le mpandika teniko izy indray ny faharoa tena farany ao zany sa fatelo sa fafiry raha tsy mahazo an'ity fatelo ty mivavaka ihany mantsy Andriamanitra mba atao mba zany voalohany mba am'izay mba malaza Madagasikara mba tsotratry Madagasikara miprésente zavatra any ivelany dia nytononona am'izay hoe ohatra ny somary lavalava ty anaran'ity sarotsarotra nytononany ty anaran'ity satria ny anarako lava be dia natsanga le mpandika teniko hoe elahy lesy zany zandry dia ozy izy sao dia tsinao dia miodrika indray nampondrio indray dia hoainina be dia lasa niodrika tany ambany tany dia voatonona am'izay moa le anarako hoe Tahina Randriamanana avy any Madagasikara dia nitsangana ny tantanany ahako tonga teny aloha teny nandindy be ahako efa avy ndraisiko le plaque sy le karazana sexe le loka ny kopy iny mbola tsy kopy mihitsy ny ahako dia tonga teo aloha teo ny kabary faly amin'ny azy isa sy ny faly aminareo rehetra misaotra betsaka dia za moa tsy mbola kopy mihitsy amin'iny dia nanontaniako le mpandika teniko izy ny voalohany dia elahy voalohany ozy izy sady atsanga ny tanako hitantsika tamin'ny fampalalambavao amin'ny Coltive ihany moa zay ary inona ary ny hoe lesina azo tsoahana atao anatin'izay fifananan'izay ary dia azo ampiarina eto Madagasikara ve le izy azafady sy ahoana kay azafady nanahoana ny lesina azo tsoahanao tao anatin'izay fifananan'izay dia afaka ampiarina eto Madagasikara ve ho any eo amin'ny resaka hoe lafin'ny toe-karena eto amintsika lesona afaka tsoahana aloha eny toizako kely ihany tany nianatra momba amin'ny fandrarahana nianatra momba ny fihavanana sy ny karazana réseau ary nidresaka hoe nitsidika tany amin'ny Abavonia zay anisan'ireo olona orinasa mpandraraha lehibe indrindra eto Afrika dia naka lesona atao hoe rehefa ny zavatra zay ataonao aza omenao 10/10 fa mety 3/10 foana mba ahafahanao miezaka sy mivoatra zany dia zay ino afaka piarina aty hoe afaka hoe ampandrosoana tsikelikely ny orinasa sy ny tatsasiny olona sahirana moa zany ny tena sy ny tsy anasa ny tena tiana ho ampandrosoana amin'ity makasika ny hevitra manokana indray momba ny hoe fisintonana ny tanora hisehatra eo amin'ny lafin'ny toe-karena sy andraraha eto amintsika ny fisintomana ny tanora maro ireo tanora efa mpandraraha efa mandraraha ihany misy koa nefa ireo mbola maniry ny andraraha eo nefa nitsakana ohatra ny vola resaka taratasy sy ny madinidinika ny resaka patanty sy io moa tsy takina eto amintsika eto amin'ny fanjakana koa ndraindray asarotin'ny fanjakana le izy nefa ny olona te andraraha betsaka nefa ny nisakana dia ny avatra ny tanora koa tokony mba manam-pinoana ny tanora anao zavatra manam-pinoana tokony anao zavatra tokony tsy hokivikivy ny olana nefa tsy maintsy misy ary tsy maintsy hovahy dia mba teny kely atsipoko any amin'ny mpitondra fanjakana zany mba mangataka hoe aza sarotina loatra reny ny resaka fikarakarana taratasy ny resaka kolikoly koa ny mba tiana ho foanana koa anatiny rehefa mavitrika ary tsy mora kivy dia hotratra ny tanjona napetraka araky ny filazanao hatrizay inona ary nydingana hiatrehan'ny tahina manaraka tao aorianan'izay fahazonany loka voalohany izay nydingana hiatrehako
ampandrosoana ny orinasa fiombonana ary ampitomboana ny tatsa zay mpiaramiasa ary ampitomboana koa ny olona mpiaramiasa mivantana hoe zany hoe ampitomboana ireo olona mba hiasa reo olona tsy anasa zany mba ampitomboana mba satria ny fiombonana koa ao anatin'ny famoronana asa ihany koa mba mezana ny fiombonana tsy mitady ny mpandrarà tsy mitady vola fa raha amiko manokana tsy mitady vola ny mpandrarà fa tia mpandroso ny hoe zany hoe eo amin'ny toe-karena eo ny fotony tsy haiko manazava azy azafady. Ie, zay ny torohevitry tahina mahakasika an'izay resaka fandrarana izay isaorana ianao ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao any Kolo TV. Makasitraka tompoko. Lafim-baovao hafa kosa indray mitohatra ny fitarainana mpianatra sy iray aman-drenin'ny mpianatra malagasy mandrato fianarana any Chine. Tsy misy mazava amin'izy ireo ny lalany vola tokony andoavany saram-pampianarana mbola amin'izy ireo mofo amin'ireo mpianatra ireo no ananany université vola mitetina hatramin'ny 20 tapitrisa FMG na efa tavaverina eto an-tanindrazana izany mitantara ny fiainan'ireo tanora malagasy mianatra any Chine iantoan'ny fanjakana malagasy ireto mpianatra ireto ao anatin'ny fanadihadiany Lily Rabiata. Mpianatra malagasy misy 370 ny mpianatra nahazo vatsim-pianarana hianatra any Chine avy amin'ny fanjakana malagasy nanomboka ny taom-pianarana 2024-2025. Hatramin'ny fotoana io no efa hita taratra ny olana tamin'ny fiantohany nataon'ny fanjakana. Tara ny fandoavana ny sarandalana, 2 taona ihany ny vatsim-pianarana azo. Ireo mpianatra ireo any toerana tsy afaka miasa noho ny olana eo amin'ny visa sy ny lalàna ny feno fivahinianana any Chine. Ny amin'ny Chinois fanarahana zany karazana contrat ny azy ny alana teto Madagasikara andeha ho any Chine hianatra dia rehefa hianatra ny amin'ny Chinois dia hianatra zay ny anarany satria amin'ny visa anaiky visa ny étudiant dia rehefa ny Chinois zany rehefa ampiasa anao dia tsy maintsy mijery an'le visa hoe visa étudiant hoe ny olo ty sa visa na travailleur zany hiasa no asany midiany any fa rehefa visa étudiant zany dia tsy hahazo asa mihitsy ary rehefa vita ny fianaranao tsy tafapetsakany ianao fa tsy maintsy mody. Tara ny fanomezana vatsim-pianarana mitentana 20 tapitrisa FMG raha kely indrindra ny hitrosan'ny mpianatra iray nahavita master tany Chine izay mbola tokony alohan'ny fanjakana malagasy. Tsy mahazo diplôma noho izany ireo mpianatra niverina noho io tsy fandoavana troso io. Anatin'ilay izy ny fanampy ny ankizy mipetraka any raha manana ny sasany dia mijery tsy manana dia arak'izay efa nambaran'ny ray aman-dreny teo zay hoe tena misy tsy afaka manao mihitsy ny ray aman-dreny, misy koa nefa ny afaka manao mavita kely amin'ny fiainana andavanandro zay fa mahakasika ny décollage raha ataoko hoe 50 millions FMG annuel sy ho tratran'ny ray aman-dreny aty mihitsy ny havitan'izany mandritra ny efa taona. Ny 70 isanjaton'ny mpianatra nakany Chine no efa tavaverina eto an-tanindrazana ankehitriny. Mbola sarotra ihany koa ny fanohizana fianarana ho an'ireo mbola tsy tafaverina. Ity renim-pianakaviana iray ity ohatra mbola any an-toerana ny zanany ary tsy manana enti-manana entina hanampiana ny zanany. Miandry ny tapakila hiverenana aty Madagasikara ao taony eo am-piandrasana ny fahavitana ny fianarany. Fa zaho izy tena sahirana aty fa na sakafo raha izy aty manahirana tsy vola me fanjakana izy dia atokana ho amin'ny fianarana daholo mihitsy. Fa tsy misy hoe avily atsy na avily aroa dia zay zany mba tamin'ilay ray aman-dreny mba tena mangataka amin'ny fitondram-panjakana mihitsy zany zay mangataka amin'ny filoham-pirenena mba hijiry an'ireo zazo ireo indrindra ireo izay mbola an'ireo na ny efa eto koa raha zany mody fotsiny ankizy tsy misy diplôma dia mitonatona fotsiny anarany na vita fianarana tany an-dafa tsisy ninina azo ny ankizy ataony. Maro ny antsoavo nataon'ny ray aman-drenin'ny mpianatra malagasy nahazo vatsim-pianarana any Chine saingy tsy isan'ny lahara-pahamehana ho an'ny fanjakana raha ny fitarainan'izy ireo. Tsy isan'ireo voaresaka na amin'ny teti-bola-panjakana na amin'ny fandaharana asan'ny fanjakana ny fijereny io olana io hoy izy ireo. Misy ny vola saingy tsy hita ny lalany raha ny fanazavany ray aman-drenin'ny mpianatra. Efa ho telo volana zay no hoe nalefa any amin'ny CDE ny vinavina-pandoavam-bola dia ho any amin'ny contrôleur financier. Manahy izahay sao misy kajikajy anararotany mpikarakara indray aho tamin'ilay vola ho an'ny 2013, 2012, 2013 farany teo mantsy dia mitaraina ny ankizy fa kely ny voaraina kanefa misy iray miliara ariary tsy hita
izay nalia mizarazara ny fanomezan'ny fanjakana ny vola vatsy-pianarana raha ny fanazavana izy ireo. Sara-pianarana sy hofatrano no mbola tokony aloha ho an'ireo mpianatra ireo. Ny mpianatra iantohan'ny Masovoa sy ny mpianatra mianto-tena no ara-dalàna ny fianarany any Chine araka ny voalazan'ny Masovoa miasa eto Madagasikara. Iverenantsika ny vaovao eo amin'ny lafiny politika tsy manaiky ny mahafloa ny vondrona parlementaire miaradia amin'ny malagasy miaramiainga ny solombavambahoaka Souleymane Mahmoud ny solombavambahoaka mila vonjy Philobert izay efa noesorina tamin'ny toeran'io noho ny tsy fanajany ny fitsipika sy ny vinan'ny vondrona parlementaire VPM MMM fisandohana andraikitra no anasokajiny ny vondrona ity filazana ity Fezora Faly. Ny andraisako fitenenana eto dia zahay eo amin'ny vondrona politika miaradia malagasy miaramiainga izay manana député 10 nandray anjara tamin'ny fidianana teo zany dia tsy fanohitra fa manohana an'ity fanjakana ity logikanay dia zahay tsy nanao déclaration politique dia miaraka amin'ny fanjakana zahay zany mitondra ny hevitrinay zahay zany manohana an'ity fanjakana ty amin'izao fotoana zao satria misy namanay parlementaire tafiditra ao ny olona milaza azy mpanohitra amin'izao fotoana zao dia olona araka tao. Toy izany ny tenin'ny solombavambahoaka milaza ho miaradia amin'ny malagasy miaramiainga fanjikana tanteraka ny etika sy ny fomba fijery ary ny vina ara-politika ny vondrona izany. Famadihana palitao sy fiarovana tombotsoa manokana izay no azo isokajiana azy. Ankoatr'izay ny volana septambra lasa teo ihany koa no efa tsy nandray intsony ny asa amin'ny mahafoloan'ny vondrona parlementaire VPM MMM azy ny solombavambahoaka mila vonjy Philobert noho ny fivadian'ny palitao. Voatendry ny filoha nasionaly VPM MMM isolo azy kosa ny solombavambahoaka Souleymane Mahmoud saingy mbola nahasany laza nefa ny tenany androany fa izy ihany no filohan'ny ity vondrona parlementaire ity. Zaho président VPM magagaina reo ndray nazanjany fa hatramin'izao aloha filazao na parlementaire ny VPM ka zahay dia miteny amin'ny anarany VPM fa tsy miteny amin'ny anarany antoko malagasy miaramiainga raha vondrona politika malagasy miaramiainga groupe parlementaire ao amin'ny antenimieram-pirenena no lazainareo dia zaho mila vonjy Andiasy Philobert no filoha. Tsy hainao ve zany dia matoa Souleymane milalàna milaza an'izany fa tsy anjarana. Nanazava tamin'ny antso atarby kosa ny solombavambahoaka Souleymane fa efa misitraka ny zofeny tsy mandray ny asa amin'ny mahafoloan'ny vondrona parlementaire MMM azy ny tenany taorian'ny fanendren'ny filoha nasionaly ny VPM MMM ny faran'ny volana Aogositra lasa teo. Ny maha président groupe parlementaire VPM ny tegnako zegny dia avy amin'ny décision ny vondrona politika VPM MMM izay sonavin'ny président tamin'ny 30 août 2016. Ka zay nazahoako nomination io dia niabrogé ny mila vonjy satria mila vonjy zany miala amin'ny tsisy olona androaka azy tao amin'ny MMM izy miala misintaka izy. Fa izy efa hitatsika fa hitafoko hita-pirenena reny miseho amin'ny aina aman-jery reny tsy amin'ny MMM ny iarovany fa any amin'ny fitondrana izay misy ankehitriny ary fitsapoana zany. Efa niatrika réunion na conférence des présidents ny tena koa dia mino zany ny Assemblée nationale efa mandray ary mino an'izany. Fisandohana andraikitra araka izany no ataon'ny solombavambahoaka mila vonjy. Izy ve ny fepetra ho raisiny manam-pahefana tokony andraikitra amin'izany trangan-javatra tahaka izany? Famitahana ny vahoaka malagasy amin'ny mahasolombavambahoaka ny Madagasikara no nataony. Azo atokisana amin'ny ho avy ve ny solombavambahoaka tahaka izany izay mora mivadika amin'ny foto-kevitra ny joroany ary mora rebrebe ny fandresen-dahatra ny fahefana mpanantanteraka izay efa fantatry ny be sy ny maro. Ny toe-javatra tahaka izany izay tsy ahitana taratra ny fahamarina toerana ara-politika eto amin'ny firenena hatramin'izao fotoana izao. Ny tsy fahamarina toerana ara-politika izay mitondra any amin'ny tsy fahamarina toerana ara-toe-karena sy mampitotongana ny fahefa-mividiny ny malagasy. Mbola ny 10% ny mpiasa ara-dalàna manerana ny nosy any no manana fasahina mbofo miditra anaty sandika ary mbola ny 2% ny mpiasa ihany koa no mahafantatra ny lalàna mifehy ny asa araky ny voalaza ny sekrima ny tsy fahafantaran'ny mpiasa ny zondy no antony trangio mioramanitra. Mbola vitsy anisy ireo mpiasa miditra anaty sandika ny eto Madagasikara araka ny nambara ny sekrima na ny sandika kristianina malagasy
antony tsy mahalala ny lalàna ny feny asa ny ankamaroan'ny mpiasa malagasy. Fitarainana amin'ny tsindry mahazo amin'ny toeram-piasana matetika no manosika ny mpiasa hiditra ao anaty sindika. Misy amin'ireo mpiasa anaty sindika no mitondra ny olana eny anivon'ny tompon'andraikitra. Mitarazoka nefa ny fikarakarana raharaha ireny araka ny fanazavana. Amin'izao fotoana izao raha jerena zany dia 10% ihany amin'ny salanisa ny mpiasa eto Madagasikara no mba misahy mirotsaka atao anaty sindika. 90% zany ny raharaha eny amin'ny inspection du travail dia vita antsakany sy andavany. Kanefa ny zavatra misy lesoka kely zany zay zavatra zay hoe ny misy traîne be, mitarazoka be zany le fanaovan'ny fanjakana ny raharaha fanarahan'ny fanjakana ny raharaha na ny fanomezana ny conclusion eny amin'ny fitsarana na any amin'ny inspection du travail. Ny fitsipika anatiny mifeny asa sy ny orinasa iray, ny zositra ny mpiasa ao amin'ny orinasa tahaka ny fialan-tsasatra, ny zo hiditra anaty sindika, ireo amin'ny ankapobeny no mahaliana ny mpiasa saingy tsy misy mampahafantatra. Afantarina azy ary ampahatongavan-tsaina azy ireo fa hoe rehefa rahatro izay hiazo ianareo taradio tsara fa misy zo ao zay tsy maintsy tokony fantarina hoay ary arovana. Kanefa tsy misy afa-tsy ny sindika koa zay aloha ny fahitana azy afaka tena miaro ireo zo ireo sy miezaka koa mampiatra azy. Be ny be ny zavatra mbola tsy fantatro ny resaka izay momba ny employabilité na ny tontolo manodidina ny asa, zany hoe nisy ny fampianarana ny code du travail sy ny sisa, ny droits fondamentaux, zany hoe ireo zo fototra tokony ananany ireo mpiasa tsirairay avy. Nay tanora zay vao andarana famitana fianarana hiditra amin'ny sehatry ny asa, manampy anay indrindra le formation ohatran'ny tony zany amin'ny fiatrehanay an'le asanay, amin'ny zavatra iomananay sahady amin'ny zavatra mety atrehanay ihany, zavatra mety anjoanay mba tsy hisy tsindry azo lena zany. Dia ahafahana ihany koa ohatrany mizara amin'ny tanora namanay ohatran'izao ny zavatra tokony atao raha hiasa dia efa fantatra sahady zany hoe inona ny zo sy andraikitra anay ary ny ahafahanay mipetraka tsara amin'ny mahatanora anay mandray andraikitra. Samy tompon'andraikitra na ny mpiasa na ny mpampiasa eo amin'ny fampiarana ny lalàna amin'ny feny asa. Misy ny fiara-miasa tokony apetraka eo amin'ny mpampiasa sy ny fanjakana mba hisiny ny fanajana ny zon'ny mpiasa. Ny momba ny fizakana ny zopirenena malagasy indray no entiny mioramanitra anao anatin'ny fandarana alalino raha pitso. Fizakana ny zopirenena fananana ny zo fototra apetraky ny lalàna saingy mbola maro ny endrika tsy fanajana io zo fototra io eto Madagasikara. Araoary. Manasarotra ny fikarakarana taratasy ara-panjakana ho an'ireo sikajin'olona sasajasany. Misedra izany ireo mety sy miaina sy monina eto Madagasikara. Ny antony tenen'ny joroko eto moa dia amin'ny anaran'ny Association des Métis de Madagascar izay miforona tamin'ny 2017. Niforona io association io satria tsapan'ny métis maro na karano, na grika, na anglisy, na chinois. Nizany izy vahiny manambady gasy hitany fa be dia be ny fijaliana ny taranaka ary hita koa tamin'izay fotoan'izay fa be dia be ny ankizy lasa tsy manana zo-pirenena malagasy, lasa isaky minitra tompo dia tsy maintsy manazava ianao za tompo mety manandrazana levina amin'ity tany ity dia gasy zao ve dia gasy. Zaka maro no tsy maintsy atao amin'ny ady atao amin'ny fampianana ny isan'ny olona tsy mana-tsata eto Madagasikara. Manomboka amin'ny fanovana ny lalàna feny fizakana ny zo-pirenena zany. Lalàna izay efa lany andro sady tsy mifanaraka amin'ny zavatra iainana amin'izao fotoana izao. Mitaky réforme, mitaky fanovana an'ilay lalàna zany, lalàna mikasika mifesy mikasika ny fizakana zo-pirenena amin'ny hoe mise en conformité amin'ireo lalàna iraisam-pirenena sy iraisam-paritra izay niratovy Madagasikara ny fanjakana malagasy amin'ny lafiny zon'olombelona. Dia manao an'ilay plaidoyer zay amin'ireo rafitra izay voakasika izay indrindra moa zany ny rafitra mpanao lalàna aloha satria
ny parlement zany dia manao plaidoyer koa zay amin'ny rafitra mpanatanteraka momba n'izay resaka réforme zay zany. Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ny centre imagerie médicale ao amin'ny HGR Anosy dia manana machine fitarafana arifomba vaovao ho an'ny rehetra. Marina fa isy ny fihenam-bidy ho an'ireo olona izay tonga manao fizahana hatramin'ny 1 Desambra ho avy izao arahoary. Bienvenue dans le centre d'imagerie médicale qui est le fruit d'un partenariat public-privé au sein de l'HGRA à Nous. Notre métier consiste à fournir des images de l'intérieur du corps humain, tels les organes, les vaisseaux sanguins, les os, les systèmes nerveux central et bien d'autres. Grâce à l'expertise de notre équipe médicale et la supériorité en technologie de nos matériels, vous pouvez en toute sérénité nous faire confiance sur la fiabilité de nos résultats. Prenons l'exemple de la mammographie. Il s'agit ici de prendre des clichés de radiographie du sein. En effet, plus de 34% des cancers du sein pourraient être traités s'ils étaient dépistés à temps. La lithotripsie consiste à éliminer en fragments les calculs rénaux par l'intermédiaire d'ondes de choc ultrasonores. Avec ce matériel, nul n'est nécessaire d'adopter des interventions chirurgicales selon la taille et la densité du calcul. Le scanner reconstruit des images en 3D du corps humain. Il s'agit d'une technique d'imagerie médicale qui consiste à mesurer l'absorption des rayons X par les tissus. Enfin, pour l'IRM, elle permet de fournir des images en 3D de l'intérieur du corps avec une résolution en contraste relativement élevée. La précision des images rendra la lecture facile aux médecins, même pour un usage ultérieur. Ceci étant dit, avec ce matériel, vous n'aurez plus besoin de vous déplacer à l'extérieur pour dépister les maladies. Pour conclure, notre succès se reflète par votre satisfaction. Nous travaillons toujours en équipe dont les compétences diffèrent l'une de l'autre pour fournir des résultats optimaux. Soucieux du lendemain, nous vous aidons à préparer l'avenir, car mieux vaut prévenir que guérir. Eo amin'ny tranga mpiaramonina ny trangana trano goavana tany Vavatena io maraina io dia manjaty sy arivo amin'ny fianakaviana 300 mahery no tsy manan-kialofana vokatry lozo io. Toerana tsy miankina amin'ny fikambanana katolika any toerana no ametrahany eo an-trabony ireo ankehitriny. Tranombarotra iray no niavian'ny afo raha ny fanazavana voaray ary nitatra tamin'ny trano fonenana tamin'ny parcelle 9 sy parcelle 10 tany toerana io. Eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena ny amafy hatrany ny ady any Iraka manoloana ny fakan'ny tafika irakianina any Mosul eo ampelantanan'ireo jihadista any toerana. Mitombo hatrany ireo mpisomponenana any Iraka manoloana izany. Etsakilan'izay mbola mitoa anefa ny ady ivelan'ny Mosul ary ireo mponina irakiana no lasibatra ao anatin'izany. Miisa 12 ireo sivily no maty nandritra ny filarovana bomba tany atsimon'ny Mosul ary ahitana polisy iray tao anatin'izany. Nisy tamin'izy ireo no nisafidiny any Mosul raha mbola mitoetra olana hatrany famatsiana ara-tsakafo any toerana. Anisan'ny vaovao nisongadina tamin'ity sabotsy ity dia ny mahakasika ny tsy manatanteraka ny asa izay nampanantenan'ny vahoaka ny mpitondra mitotongana ny fiainam-pirenena isan'ny antony nampijoro ny antoko malagasy miara-miainga ho mpanohatra moa izany. Minisitra mpikambana ao amin'ny gouvernemanta no nasain'ny antso ireo solombavam-bahoaka anohana ny fitondrana rajon'arymampianina tao aorian'ny famanambaran'ny antoko malagasy miara-miainga. Fampanohatra moa izany tsy manaiky ny mahafloa ny vondrona parlementaire miaradia amin'ny malagasy miara-miainga ny solombavam-bahoaka Souleymane Mamoudou, ny solombavam-bahoaka Milavonjy Philobert izay efa noesorina tamin'ny toeran'io noho ny tsy fanajany ny fitsipika sy ny vinan'ny vondrona parlementaire VPM MMM. Mifarana hatreo ny vaovao amin'ny tsy sabotsy ity saorany ianao naharitra hatramin'ny farany. Manome fotoananao indray amin'ny rapitso veloma tompoko.
Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao niaraka tamin'ny bonjour. Zioantsika jiaby. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao niaraka tamin'ny bonjour. Zioantsika jiaby.